tanindrazana ho amin'ny fanafaham-pirenena. Io no lohahevitra niraisina tamin'ity fahatsiarovana ny fahaenina amby enimpolo taona ny tolom-panafahana ity. Tena mahafoka ny lanjan'ny tolona. Mavisa danja izany lohahevitra izany ary fofony izany ny fiarovana roa ny firenena tamin'izany taona 1790 izany. Satria dia sanjoro nanoratra ny tafiky ny mpanjanatany tokoa ianareo sy ireo razantsika ary nafoy ny eny mihitsy azy ho amin'ny fanafahana ny tanindrazantsika, ho amin'ny fanafahana ny Madagasikara. Miara-miaika isika fa novindafy tokoa ny fomba namerenana ny fahaleovan-tena, ny fahaleovan-tena ny Madagasikara satria sady fijaliana ny henany malagasy ary nanohizana ihany koa aina maro. Ny fitiavan-tanindrazana moa ny filoha RAJOELINA no ahafahana manafitra ny firenena. Anjaran'ny taranaka izao no mampiseho izany. Tsy miandry taona ny fitiavan-tanindrazana. Tsy ilaina tambana ny tolona atao amin'ny tanindrazana. Ary ny fitiavan-tanindrazana no ahafahana manafitra ny firenena. Izay fitiavan-tanindrazana izay no mampijoro atsika ankehitriny. Izay fitiavan-tanindrazana izay no hitakiny ny mpiarabelona amintsika, indrindra fa ny mpitondra sy ny mpanao politika. Hovalika sasana ho anareo ray aman-dreny izay mitolona fa manana ny asy ny Madagasikara ary tsy maintsy atao izay ampandroso amin'ny Madagasikara. Vita ny anareo ray aman-dreny fa ny ankehitriny no manohy an'izay tolona azonareo izay. Tao anatin'izany dia miady, miafy ireo razantsika, ireo ray aman-drenitsika. Fa ny fifarany dia azo ny fandresena. Ny fandresena dia niverena ny fahaleovan-tena ny Madagasikara. Fa izay ady izay dia mbola tsy vita ankehitriny fa mbola mitohy ny ady, mitohy ny tolona satria mbola betsaka ny zaka tokony ho atao izay andrasan'ireo razantsika ianareo ray aman-dreny dia ny fandrosoana marina amin'ny Madagasikara. Ny tenako manokana dia resy lahatra fa tsy maintsy mandroso i Madagasikara rehefa manana ny fitiavan-tanindrazana ny mpitantana sy ny mpitondra amin'ny firenena tompoko lasy tokoa. Na amin'ny porofony teo aloha, lalana tokony arahana ny fiaramientany rehetra. Na dia sarotra aza ny ady tamin'ny 1790 dia voakofo fa ny firaisakiny no rery ary ny fiaramientana no fandresena. Raha te handresy isika
mila marahina ary mila miara-mitana ihany koa dia ho avotra i Madagasikara tontolo lasa. Ny fitiavan-tanindrazana hoy aho dia tsy andrasana tambiny. Ny fitiavan-tanindrazana dia ny fanehoana fa misy zavatra lehibe noho ny fahefana, noho ny voninahitra, noho ny fitiavan-tena dia ny fijerena ny Malagasy, ny mpiray-tanindrazana, ny firenena i Madagasikara. Izay no tokony hibaiko, ny fihetsika, ny fony ary ny lalana alehan'ny tsirairay avy. Rehefa mipetraka izay dia ho avotra ny firenena ary ho avotra Madagasikara, misaotra tokola Madagasikara.